Anisan'ireo rafitra ijoro ka andrasany mpanara-baovao mandritra ny fotoam-pivoriana voalohany atrehan'ireo soloavamboaka vaovao manomboka ny herinandro ho avy izao ny fijoroan'ireo vondrona parlementaire isa tokony eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Hisy firy ny vondrona hipetraka ary izavy no andafitra izany. Fanontaniana mipetraka amin'izao fotoana izao ihany koa ny hoe iza ary firy amin'ireo soloavamboaka izay ilany tamin'ny anaran'ny mahaleo tena no hitazona ny teny nomeny ka hijanona amin'izay mahamaleo tena azy izay, na ihany koa iaradi avy aty amin'ny ilany ankaviana ny fanoherana ary iza ihany koa no iaradi amin'ny tokony mpitondra fanjakana. Na mafisiny teo anivon'ny vovonana antso androany fa tsara kokoa raha miaradi amin'ny vondrona parlementaire avy aty amin'ny fanoherana izy ireo fa tsy hanangana groupe parlementaire mahaleo tena izany izay voiziny sasany amin'izao fotoana izao mba hampitambatra ny hery ho amin'ny fanovana kokoa sy afahana manitsy ny mpitondra fanjakana. Reo député indépendant reo zany de tokony miditra any anaty groupe parlementaire zay mampety azy. Io aloha zany tsisy teritery fa zay le tena hoe izy ny olona manana ny foto-kevitra sy ny idéologiany sy ny principany any anatiny any de zay vondrona politika rehefa ohatry ianao mahatsiaro fa tena tafalatsaka lalina zao firenena zao de aiza no ataoko hoe vondrona politika vondrona parlementaire tokony hisy anao zany. Tsy menatry iny izy raha andeha ho any amin'ny fitondrana satria mety zay zany mampety azy le andeha hiaraka ray kopaka sy hoe andeha hanao ny zavatra hitany fa mety zay heveriny fa mety fa raha mahita kosa izy fa zao firenena zao tena tafalatsaka lalina ary navitra amin'ny firenena de tokony mijery any vondrona parlementaire mifanaraka amin'izay izy. Foto-kevitra zany no mibaiko sy le conscience hoe ahoana zao firenena zao fa tsy tombotso manokana ka tokony misafidy mihitsy ireo ataoko hoe solombavamboaka tsy miankina ireo aiza ny andehanana fa tsy mety zany manao électron libre zany fa lasa mivarotena sy lasa zay le tena hoe ataon'ny olona mandeha amin'ny tsy izy le fahefana nefa fahefana lehibe ny ananan'ny solombavamboaka ary manova ny fiainam-bahoaka sy ny firenena mihitsy ny fahefan'ny solombavamboaka ka tsy atao anjara kilim-be-andoha de mila mahay mijery tsara ny plasy tokony hisy azy izy ny asinany tongotra mba hijoro amin'ny foto-kevitra hijoro amin'ny fampanantenana nomenany vahoaka fa tena hijery ny tombotsoa ambonin'ny firenena. Na mafisiny teo anivon'ny vovonana antso ihany koa fa vina politika no entina manova sy mampandroso ny firenena fa tsy ny fitambaran'ireo soloavamboaka tsy miankina ho vondrona parlementaire iray. Mitaky fiara-mientana avy amin'ireo soloavamboaka rehetra araka izany ny fitambaran'izy ireo mba ho sahy hamaky-bantsilana sy ho arofana ny mpitondra fanjakana araka ny zava-misy sy ny fomba fiasa tokony hipetraka eo anivon'izany antenimieram-pirenena izany.